Fiadanany tompo Jesosy daholy tonona amintsika rehetra resaka pasika vetivety atao anatin'ity sary sy feo ity. Resaka pasika, ny pasika valable sy ara-baiboly araka ny fahamarinana, en esprit, en vérité, raha ny contexte iainantsika amin'izao vanim-potoana izao dia tsy misy afa-tsy ny 1 Corinthiens 5:7. Aveko indray fa ny pasika valable sy ara-baiboly araka ny fanahy sy fahamarinana selon ny soratra masina dia tsy misy afa-tsy ny Korintiana voalohany toko 5:17. Fa voavono Kristy pasika ho antsika. Io ihany no pasika afaka raisinao valable selon la Bible andraisanao famonjena. Tsy misy afa-tsy io. Tsy misy afa-tsy io raha tia handray famonjena ianao, raha tia handray ny pasika tena marina sy ara-baiboly avy amin'ny ray tsy to tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany ianao dia tsy misy afa-tsy. Korintiana voalohany toko 5:17 hoe fa voavono Kristy pasika ho antsika. Kristy ilay zanak'ondry tsy misy kilema. Andriamanitra mihitsy no nanolotra azy pasika ho vonoina ho antsika. Ny Exodosy toko 12 dia pasika jiosy izay tapitra teo amin'ny famoahana ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana tao Ejipta. Averiko indray fa ny Exodosy toko 12 dia mifamatotra amin'ny fanandevozana ny zanak'Israely. Fa rehefa libere tamin'ny Exodosy toko 12 ny Israel, vahoaka Hebreo, ny fiangonana Hebreo zany, pasika jiosy dia satria efa afaka tamin'ny fanandevozana tao Ejipta izy ireo, dia resaka fahatsiarovana sisa ny amin'ny Exodosy toko 12 fa tsy ivom-pamonjena. Zany hoe tsy mitovy lanja amin'ilay pasika Korintiana voalohany toko 5:17 izay tena famonjena. Zay mahatonga ny soratra masina miteny hoe izay mihinana ny nofika sy misotro ny drako manana ny fiainana mandrakizay, satria izay dia mitevoale ny sary famonjena afenin'ilay pasika hoe voavono Kristy pasika ho antsika. Ny antony namonoana ny Kristy izay pasika ho antsika, fanavotana ho antsika, dia ahafahantsika mihinana ny nofiny sy ny misotro ny rany. Zay dia mbola sujet hafa indray satria mahatonga ny olona iteniteny foana hoe resaka cannibalisme, resaka vampira sy zavatra ohatran'izany. Tsy izay mihitsy ilay izy fa tena ivom-pamonjena mihitsy ary tsy misy afa-tsy ny hoe Kristy voavono izay pasika ho antsika. Io ihany no lalam-pamonjena valable selon la Bible fa antsika makany amin'ny miampita ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ilay pasika Exodosy toko 12 dia mijanona ho nostalgie fotsiny, fahatsiarovana, commémoration fotsiny fa tsy afaka iampitana makany amin'ny fiainana mandrakizay. Izay rehetra mahatsiaro ny Exodosy toko 12 dia tsy maintsy izy taranak'Israel, tsy maintsy izy tetiarana avy amin'ireo izay andevo tao Ejipta satria mifamatotra amin'ny alliance fifanekena ny amin'ny fahatsiarovana ny Exodosy toko 12 dia manomboka eo amin'izay ny finanana ny anana mangidy, ny finanana ny zanak'ondry, ny mofo, ny lalivay sy ny sisa be da be ho fahatsiarovana n'ilay nanafahana tao amin'ny fanandevozana Ejipta, izay ilay Exodosy toko 12. Justa mahatsiaro an'iny fotsiny ianao fa tsy fiampitana makany amin'ny fiainana mandrakizay, tsy misy famonjena. Fa raha te handray an'ilay famonjena ianao ilay tena pasika tena izy dia averiko farany alohan'ny anakantonako an'izao fizarana izao tsy misy afa-tsy ilay Korintiana voalohany toko 5:17 voavono Kristy pasika ho antsika, raiso zany lalam-pamonjena izany. Tianao Jesosy.